Manao Sonia, izaho Mikael ny anarako, non complet ara tsy mandresy l'Antonirina Hugo Mikael. Manao matematika ny Ankatso ny fianarako amin'izao dia mampiavaka anahy izaho manao parcours, izany hoe traceur izany. 12 taona izao no nanaovany MQ na Mikael parcours, karazana fanatanjahantena iray somary maheriherisitra tokoa satria dia mihazakazaka ary misaoty amina rindrina na ihany koa hazo izay antsoina amin'ny teny vahiny hoe obstacle toy izao no tena ataony amin'izany. Raha nidresadresaka ny fanaovanay taminy dia fitiavana manokana no tena nandrisika azy teo amin'ity sehatra ity. Ny antony voalohany aloha ngambany efa mazava ho azy mahafinaritra anahy izy dia tamin'izaho mbola kely dia efa nanomboka tian'ilay resaka fihazakazahana sy fisaotisaotiana dia izay ny antony taty aoriana moa nanomboka nahafantatra an'ilay discipline dia vao mainy na risika be nanao an'ilay izy. Mba anamafisana bebe kokoa izay fahaiza-manao ny hatramin'ny mbola kely izay dia nanatevina ny kely mba hainy Mikael ary niditra tao anatin'ny parcours Mada, fédération ivondronan'ireo mpanao parcours eto amintsika. Officiellement nidirako tao amin'ny parcours Mada, izany hoe nanomboka nanaovako parcours tena parcours dia efa taona. Ny ray aman-dreniko manokana ho anahy manokana tsy mbola nisy fotoana ny tena na hoe tsy mahazo manao an'io ianao, fa ny tenen'ny zareo fotsiny hoe tandrema tsara fa izy io moa izany fanatanjahantena ohatry ny fanatanjahantena ihany tsy maintsy misy ny risque de blessure na ohatr'izany. Tamin'ny 2011 tsara mihitsy tamin'izay sadidiko tapatapaky ny taona teo ngamba nisy fotoana efa déboîté ohatrany hoe kivy be dia tsy hanao tsony anoiny efa avy eo nefa mbola nisy plâtre ny tanako dia efa iny sady aho efa nandeha nanao entraînement. Mahavita zavatra tsy vita ny hafa, io no anisan'ny mahafinaritra azy amin'ny fanaovana ity fanatanjahantena ity izay azo lazaina ho fitaizam-batana ihany koa. Ankoatra izay dia manamora ny fifamezivezena ihany koa izy ity hoy Mikael. Misy fotoana tena misy fotoana mihitsy aho ohatra hoe mamonjy fotoana izao ka taraiky dia tena misy fotoana mihitsy tena hoe misy lavaka dia tonga dia isotiana tsy miraharaha inona tsika sy efa mieritreritra an'ilay fotoana taraiky ary dia izay zany. Fa rehefa tena urgence vao manao an'izay fa tsy azo atao matetika. Marina fa maherisetra ity fanatanjahantena ity kanefa rehefa voafeny fitsipiky ny lalao tsy misy tokony ampiahiahy hoy hatrany Mikael na marina ny resadresaka ny fanaovana taminy.